Metraka lahara-pahamena amory ny taranak'Andriamanoro ny fikambanana tsary inetso. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ity fikambanana ity izay manana andraikitra manokana ka ho hitantsika ao anatin'ity fanadidiny ity ary ny mahakasika izay. Ny zanaky Sarineso izay taranaky Andriamanoro raha tena marina da efa ela nivondrona ny taranaky Andriamanoro. Fa amin'izao fotoana izao kosa da tena tapa-kevitra atsangana ho fikambanana ara-dalàna ny taranaky Andriamanoro. Iza moa Andriamanoro? Andriamanoro dia ampanjaka izy io, zanaky ny ampanjaka be atao hoe Andriamasy. Izay fantatsika fa ao amin'ny district Vohipeno misy ny taranaky ny Antehono. Agnisan'ny voalohany zanaky ny Antehono zany io Andriamanoro io izay zanaky Andriamasy ampanjaka teo Ivato. Napetraka teo amin'ny tanàna atao hoe Sarineso. Misy antony izay agnarana zay zany hoe io ampanjaka ny Andriamasy io raha niteraka an'io zanany ray matoa Andriamanoro io dia napetrany teo amin'ny tanàna ampitany rano Matatagnana izay fantatsika ao Vohipeno. Isa maraina zany io ampanjaka io dia miantso magnenso ny Andriamanoro izay zanany lamatoa. Io Vato izy Ivato Vohipeno no magnenso Andriamanoro isa maraina na tonga ny agnarana hoe tsara enso na hoe Sarinenso. Iny fanadidiny tompo-kilasy tovovavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity ariva ity isorana hatrany nefa ianao mbola nijery hatramin'ny farany vaovao antsika. Ny tena kosa dia manome fotoana ho amin'ny rapitso ndraiky mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompo-kilasy tompoko vavy.